Ny lolona zokiolona Andriamanjary Jean André no filohan'ny antenimieran-dolona mpisolo toerana manomboka andro ary taorian'ny fanesorana ny jeneraly Ravalomanana Richard teo amin'ny toerana. Izy araka izany no hitantana ity androm-panjakana ity manomboka andro any sady ampihodina ny raharaha rehetra miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitra ny antenimieran-dolona efa naverina eny amin'ny lakazerina avokoa moa ireo zandary-mpiambina ny filohan' ity androm-panjakana ity teo alo zo raparitaona. Omaly tolakanto no nivoaka ny fanambarany ny olona rehetra tamin'ny tambazotra tserasera amin'ny fanesorana amin'ny toerany ny filohan'ny antenimieran-dolona ny jeneraly Ravalomanana Richard no ny tombotsoa ambony ny firenena. Androany maraina ny roso tamin'ny famindram-pitantanana tamin'ny lolona zokiolona Andriamanjary Jean André ny filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha araka ny taratasy sy fanamarinana ity. Tsy natao teo mason'ny mpanao gazety ity fifamindram-pitantanana teo anivon'ny antenimieran-dolona androany ity. Noraisina ity fanapahan-kevitra ity taorian'ny fivoriana ampitaindavitra ho an'ny lolona rehetra izay nahafahana nanendry ny lolona zokiolona Andriamanjary Jean André ary neken'ny filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha ny fanapahan-kevitra ary niarahan'ny lolona rehetra ihany koa nanaiky izany fanapahan-kevitra izany. Araka ity fitanana an-tsoratra ity dia anao ny asa aman'andraikitra andavanandro miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitra eo anivon'ny antenimieran-dolona ny mpisolo toerana. Ao anatin'ny fitanana an-tsoratra ihany koa dia nanamafy fa isy ny fifidianana ny filohan'ny androm-panjakana mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa izay anomboka tsy ho ela ny faha 20 ny volana oktobra izao. Efa naverina andakazera avokoa ireo zandary-mpiambina ny filoha teo aloha araka ny tatitra. Efa naverina amin'ny kesiora ny antenimieran-dolona ihany koa ny fiara sy ny fitaovana rehetra nampiasainy ny filoha teo aloha araka ity fitanana an-tsoratra ity.